Tantaran'ny Noeline, tantara tena misy. Ny zavatra mety ahasove ahazangatahan'andro ndrao anenenana. Bebe Noeline, inona no atao anao? Inona indray rety ataoko loka retsy? Tsy hita ihany inge. Ny tena koa moa fehezin'ny vola ka tsy maintsy kajigajiana arak'izay izay ho vidiana. Aza mety fehezin'ny vola zany ry Bebe Noeline. Tsika ny tokony hifehy ny vola fa tsy ny vola ny tokony hifehy antsika. Eny retsy marina izany, fa ny kajikajy tsy maintsy ataoko. Eny e, azoko angely tiany Bebe Noeline tongavany. Ny anay izao raha edy ao tena efa laony mihitsy amin'ny loka. Raha tsy anana siovy dia ravim-bomanga sy patsa, dia angivy saosy, fa ny herinandro vao mba mihinan-kena kely. Tsy dia mahasalama loatra koa nge ny mihinan-kena lafo e. Hoe Madiandray edy hoe tena ampanao tao foana mihitsy tia kajikajy ity, farany marina mafy. Ampanao tao foana ahoana ry Bebe Noeline, fa za dia mampivara-ontsana eo koa tianao Loka nge ny resantsika eto ry Sylvia e. Mba manandrana manafangarony tsy mbola fanao e. Amin'izay ny kajikajy voafehy moa ny vava mba mahita tsiron-kanina hafa ndray. Ohatra hoe inona? Ohatra izao hoe paty gasy sy ravitoto. Andrekako eo, mba ahoana koa ny tsiron'izany? Ohatra koa hoe trondro sira sy voatavo, na tsaramaso lena sy patsabe maina atao rony. Izay faran'izay izao mety hisy tsirony ihany Dia asa retsy mila andramana. Ka atao an'izay ve? Andraso aloha retsy eritreretina tsara, fa ny olona nge retsy ohatrany tsy dia sahiran'izany rehefa jereny asa ny anareo, fa ny anay fambolena tsy dia mahavanona firy vokatry ty fiovaovan'ny toetrandro ty. Olana iaraha-manana io vokatry ny fiovaovan'ny toetrandro io ry Bebe Noeline, fa ny hevitra ataon'ny ankamaroan'ny olona ho ianao. Izy inona retsy ty? Manao asa fivelomana maromaro. Aiza no ahafahany edy vadiko manao asa maromaro tsony retsy amin'ity asa fambolena. Tsy azo avela iny na dia hoe tsy mahavanona firy aza indraindray. Ka raha i Bebe Noeline ndraika? Andray, amin'izao fahaterako izao ve? Inona tsony retsy no vitako amin'izao tsy efa tara loatra. Anga kosa dia asa mampiasa herim-batana be no atao anao viova atsasany aloha dia anamala dimanjato fa atoandro ihany ny andro. Mbola manana patsa fotsy aho ohatranao. Hoay tokoa ry Bebe Noeline. Mandalova tokoa tsy amin'ny tolora fa toa vao nisy toeram-panofanana ny sokafan'ny Orange eto amintsika eto Mangamila. Maison Digitale Orange hoe ty anarany. Toerana fiofanana maimaim-poana sady tsy mifidy taona hono Marina hoe retsy fiofanana tahaka ny ahoana? Ohatra ny maromaro ihany izy izay toa misy zaitra, crochet, fitantanana arabola sy ny sisa sy ny sisa. Mandehanao amin'ny antolora makany andindininy tsara Ny tadidiko fotsiny koa dia hoe toeram-panofanana natao an'ireo vehivavy sahirana amin'ny Maison Digitale Orange mba ahafahana manofana sy manampy azy ireo ahaleo tena amin'ny asa fivelomana. Lanjao malaky ny ovika tasakilao fa zao dia nizao ihany dia haka ny andinidiny momba an'izay. Ny zavatra mety ahasoa tsy azo angatahan'andro izany retsy eo amin'ny fiainana ndrao anenenana. Ny taona ve? Aza atao sakana velively tsy hanaovana dingana ho amin'ny fivoarana. Vanakaiza daholo ny akanjo fanaovako andavanandro tato ry Noeline. Retsy navangoboko etsiretsy daholo aloha fa ho zairiko tsara tarehy be izay misy rovitra. Ka inona no anaovako raha zany? Efa misy vita nge io ndraso. Ty pataloha ty izao efa vitako. Dia ity ambonin'ny ray ity koa azonao anaovany ireny. Vitanao tsara tarehy kosa. Tena tsy tazana mihitsy hoe nisy ny zairana teto amin'ity faritra ty. Masinina zany nanaovanao izao? Mazava ho azy. Dia tsy matahotra voahitsaka ilay fanjaitra mila iny ve ny tananao? Efa afarako tsara foana ny tanako hoe mijery tsara ka. Ianao koa ahoana moa zany no tokony ilazako azy Eny azoko ny tianao lazay. Rehefa azonao fotsiny tokoa aloha ilay izy dia izay ny zava-dehibe. Fa ny tena tiako tenenina dia hoe
tsy reraka be ve masonao? Mbola mahita tsara? Tsy oatra mihinam-bary mantsy io raha zao fandiniako azy zao a. Mihinam-bary na tsy mahita aza tonga ombava foana ny sotro misy ny vary. Mbola tsara jiry zao bebe anisy telo dasy zao raha ety fa aza manahy ianao a. Ianao ihany aza teo ny aiky fa vitako tsara ery reto akanjonao. Ka zao hita maso zao moko de ary inona indray reto fil miendrika baolina reto anaovana zaitra koa ve reto? Pelote reo raha edy a. Ay, manomboka miditra amin'ny fihofanana manao crochet indray nge za io zao fa vita zay ny zaitra e. marina hoe Araka ireo hitanao reo moko mbola misy hafa mahaliana ihany koa aza fa asana mety hifanindran-dalana amin'ity crochet ity ny fanaovana azy na miandry an'ity vita mihitsy a vao miditra amin'izay indray. tena midera ny fahazotoanao sy ny finiavanao ary ny olinona raha zany ka. Ny fitiavako anohananao amin'ny fampidiram-bola indrindra no mahatonga anao zao fiofanana rehetra zao ao amin'ny maison digitale Orange. De misy firy nareo manao fiofanana? Maromaro ihany zay no miofanao amin'ny maison digitale ka. Fa le izy zany tena hoe fampiofanana maimai-pona tsotra zao de tsy hainao ve zao ny zokony indrindra ao? Tena maimai-poana ho ah. Aiza indray no ahita? Tena za mihitsy ny zokony indrindra ao. Misy tanora vao eritreriny eo. Misy renim-pianakaviana toa fa mbola tanora dia tanora daholo. Saingy hoy aho ery hoe tsy ho ataoko sakana tsy hanaovako dingana ao amin'ny fivoarana velivela raha izay resaka taona. Teny roa ihany no azo amehezana ny vokatry ny fanapahan-kevitra iray noraisina teo amin'ny fiainana. Soa ihany aho fa sy ny hoe takizay ao mba. Mahafana zany rehetra lolona kely. Tena manevokevoka mihitsy moko. Fa hay mama koa aloha tena mahery mandeha be ka mariny. Ka efa sasa miandry amafy dia mafy reto lovia sotro reto atoko. Mama koa mba mahita lazaina ka. Efa nona mafy rehetra ny dikan'izany a. Efa tery amin'ny tamboho andriliva kely any natazana amin'ny mama. Impolo mandingana tsy atongavana amin'ny vavadinareo eo angamby iny ianao voatratrako teo iny. Ao rehetra e, ataovy sakafo. So tsy ho ampy anareo fa zangy anatitra n'ity lamba anaovana tablie amin'ny ora kely ity fotsiny. Eo rehetra fa tsy misy an'izany a. Ny atsika tsy adiny manasa isakafon'ny mponiny tanan-dehibe fa tonga dia avelatra ny lovia sy ny sotro dia aroso. Maninona hoe ry mama? Zany e, antso manasa mba tsy hananatsiny fotsiny ny betsaka ny an'ny sasany. Fa ny tena any anatiny ihany dia hoe fomba ny manasa fa ny mihinana tsy lasa. Ay mo, zava-misy mihitsy aloha zany e. Rovina no ilaina vita ity tablie ity. Vita mama amin'ny herinandro ambony iny ve? Vita zany ka ny robo madame Claudine sisa nataoko ato manto zao. Vao avy nanatitra zaitra mihitsy ange aio e. Mandeha mihitsy kosa ny zaitra ny mama. Ohatrina tokoa aloha manao an'io tablie amin'ny ora kely io e. Ndriko ve adaly e. Tablie njafikeliko ve dia akako karama amindry. Ka fivelomana nge io ny eny mamy e. Fotoana be ny lany amin'io, rondo, fa aizana. Lazaiko amindry tsara fa fivelomana izy raha ny hafa no mikomandy. Fa nafiako voninahitra kosa izy raha ho anareo akonako. Dia misaotra rery mama. Avidiko aloha ndry asehoko zavatra e. Misy ina ry mama? Wayo! Fa nga lasa miopoko sokoa nareo. Inona fotsiny rehetra ny hofanana tao amin'ny maison digitale Orange raha tsy ampiarina. Fa misy fiofanana miopoko sokoa zany io. Arak'izao hitandriko izao. Aiza moa no aizako mikarakaraky soa rehetra e. Tsy ho pipina fahatany io. Tena fakapanahy ho kosa ity ry mama. Efa elany te hiopoko soa zany. Ho fanampy fidiram-bolanay. Fakapanahy amin'ilay tsara. Tombony be ho antsika ny fisian'ny maison digitale Orange eto Mangamila rehetra e. Ary tadio tsara fa teny roa ihany ny vokatra ny fanapahan-kevitra noraisina teo amin'ny fiainana. Dia ny hoe soa ihany aho fa sy ny hoe takizay aho mba. Rehefa tsara ny vokatra ny fanapahan-kevitra noraisinao a dia ilobavy ianao anao hoe soa ihany aho fa. Rehefa ratsy kosa na hoe ninitsina indray fanapahan-kevitra mihitsy izay hita fa tsara dia anenina ka anao hoe takizay amba. Zay indrindra.
ny fahasambarana dia azo volena ary ianao ihany no antoka amin'ny fahatanterahana izany na tsia. Ndao tsika zindrianako varivarana tokotany dia ilay dinety kely tany amin'ny bebe no ampiasaina. Ndao! Nefa aoka aloha ny tany amin'ny bebe fa sao tsy azo asiana vovoka sy fotaka ireo dinety tsara tareka ireo ka. Bebe! Bebe oh! Ary aza mitabataba be aty indry fa ny zazakely ny mbola matory aho. Sary bakolo tsy miteny tsy mivolana koa dia masarotiny amin'ny mora kely. Way! Zazakely io aminaiko. Manina izay la rehefa manao kiomy tanimanga mipaikopaiky sy mody mikaravasivasy ohatrany ireny nefa tsy tena izy akory. Za nga izao milalao an'ireny tsony aloha fa efa nifidianan'ny bebe an'ity tomobile tsara be ity. Fa ino izany andasin'ny bebe ato izany? Saosisy io retsy lokantsika nio atoandro. Izay aho vao nahita amin'ny bebe nanao laoka saosisy. Ka izao bebe fa mba manana fahafahana raha-bola kely manao an'izany. Fa bebe azonay lalaovina asiana fotaka sy vovoka ve ilay dinety kely ireny? Efa nividiany bebe ho anareo reny kilalao reny dia ataovy amin'izay hitiavanareo azy fefanareo. Fa kadio tsara fotsiny tsy ho mora simba. Eny tompoko. Bebe misy mandondony. Ay ato daholo ka ny zavikely ny Ramatoa Noeline. Angatsika ery misy be ny ato izay ny tsy andefasako radio io zao fa efa maresaka be zay. Manitro ery izany loka ato izany sady manjamanja ny akanjo Inona hono tsy ambaratelo ny Ramatoa Noeline? Safidy ny fiainana ry Jeroma, ny safidy no sambatra. Ny safidy no sambatra? Mba hampianaro anay koa no manao an'izany safidy ho amin'ny lalan'ny fahasambarana izany. Ny fiofanana maimaimpona samihafa azoko tao amin'ny maison digitale Orange no nahafahako nanampy ny fidiram-bolanay ka antony izao rehetra hitanao izao. Ay, manome fiofanana maimaimpona toy izany ny Orange. Ie, dia izao ny vokany. Hitako ny falifaly ery na Ramatoa Noeline na ireo zafikely. Azo volena ny fahasambarana ry Jeroma, ary ianao ihany no atoko ny fahatanterahana izany na tsia. Tsy misy tara izany amin'ny fianarana, tsy misy tara koa amin'ny fahombiazana. Tokana ihany ny tanjona dia ny hototozoa. Tena mendrim-piderana ny fahasahianao Ramatoa Noeline. Tena mariny. Za zao efa saika nihemitra mihitsy hoe olona efa be ireo morika kely tia araka ny any ny sasany ve mbola hiditra amin'izany hoe mianatra izany ihany. Be ireo morika ahoana akory lisy ka izany ake ny an'ilay taxi moto eo akaikinay teneno aho izy rehefa misy dia le tsy mitondra ireo morika ianao ka mila taxi moto. Na za zagaga hoe maninona tsara. Ay reto zanako efatra be izao no tia ny tenenina amin'ity hoe remorque. Hoy aho ery hoe le sara nomeko anao mihitsy koa no tsy ananako ny tena mariny. Ary dia profon'izany moa izao zanan'antona ny maison digitale Orange zao. Zao tsy ny olona ny tompon'ny fiainanao fa ianao. Tsy ny olona ny mahalala izay mahasoa ny tenanao sy ny fiainanao fa ianao foana ihany. Aza mety arendriky ny vavan'izy ireny sy ny fomba fijeriny. Za zao reto tena tsy manana fahafanana ampianatrahana fianarana intsony indray aman-dreniko dia naleoko nanao an'izao fiofanana izao na dia somary mahazo rabiraby amin'ny ankizy aza hoe mianatra sy hitadavam-bola sahady hony. Ka hanao inona tokoa moa rehefa tsy afaka hanao fianarana intsony? Zara aza misy ny fiofanana mameim-poana toy izao ahafahana mamelo tena sy manampy ireo ray aman-dreny. Fa inona avy izao ny fiofanana narahan'ny bebe Noeline tato? Nataoko daholo na zaitra na crochet na fiofanana ara-bola. Dia vitanao hatrany farany daholo ve? Tena vitako tokoa ary tena samy nampivoatra tamin'ny fiainana daholo ireo. Sambatra ianao ry bebe Noeline. Maniry mba hanana n'izany risy-pohanananao izany kosa Mahery rehefa natomboka dia fitaina ary tsy misy tara izany. Misaotra nandalo fa tena manome hery anay ny mahitanao sy mandreny tantaran'ny lalana ny diavinao Iezaka andalo matetika atao maison digitale hatrany hanosika an'ireo vehivavy vaovao mpiofanato.
ny tena ilaina mihitsy fa misaotra raha matono elinina. Amafisiko hatrany fa tsy misy tara zany amin'ny fianarana, tsy misy tara ihany koa amin'ny fahombiazana, tokana ihany ny tanjona dia ny hotodi-soa. Niarana tamin'ny Orange sy ny Maison Digitale.